Dia mbola akafaliana sy ampitsikisikina indray ary no izarana aminao ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka indray ny alatsinainy, talata ary ny alarobia ho avy izao indray. Mahakasika an'izay dia mbola malefaka ihany ny aly izay ao anatin'izay 3 andro izay amin'ny ankapobeny alarobia tolakandro izy no somary mazivahana kely zany ho amin'iny ilanjanany voatany iny, izany hoe zany ny maripana dia tsy hisy fivahana firy amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra maro manerana ny nosy. Hojerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany izay toetry ny andro izay raha pitso maraina aloha dia mbola misy hatrany ny zavintany na hoe ny andian-javona ny voamaraina amin'ny voatany rehetra iny aorian'izay kosa dia ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny saika amin'ny faritra maro mihitsy aty amin'ny faritra melaka no somary mandraondraona, misy tandrivon-drahona kely nefa na izany ary aty amin'iny manodididina ny morotsiraky ny ambanja sy amin'iny analalava iny misy mandraondraona mety arahan'orana malefaka hatrany ny antalaha, mandraona ihany koa analanjirofo sy manodididina ny sambava iny. Raha ny tolakandro kosa indray izay dia mibantoerana hatrany ny masoandro amin'ny faritra maro izay manerana ny nosy aty amin'iny morotsiraky vatovahafidivinana iny no mety ho lalovana tandrivon-drahona kely aty amin'ny analanjirofo sy antalaha moa dia somary mandraondraona hatrany, misy tandrivon-drahona hatrany manodididina an'iny nosobe iny. Raha mikasika ny vinavina ho an'ny maripana raha ho an'izay rapitso izay ary dia manodididina ny 3 ka hatramin'ny 4 aty amin'iny faritra voatany rehetrarehetra iny. Ny maraina no somary mbola misy mangatsiaka amin'ny vakina karatra iny satria dia tafalatsaka hatramin'ny 10 degré celsius izay maripana izay morotsiraka atsinanana kosa dia 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius raha toa ka 7 ka hatramin'ny 12 ny morotsiraka andrefan'ny nosy iny. Ny mafana indrindra indray zany dia any Antsohihy any 13 degré celsius. Toy izay toetry ny andro izay ihany kosa raha ho an'ny talata indray ary dia mbola mafana ny andro amin'ny ankapobeny, somary mibantoerana ny masoandro aty amin'ny morotsiraka atsimo kosa no somary lalovandraona izay mety hisy tandrivon-drahona kely manaraka azy, izany hoe morotsiraky ny Androsy Anosy iny. Misy tandrivon-drahona ihany koa morotsiraky ny Vatovahafidivinany sy manodididina ny Nosobe hatrany, somary manorana malefaka hatrany aloha ny antalaha. Raha mikasika ny maripana ho an'ny izay talata izay moa dia manodididina ny 4 ka hatramin'ny 5 eo indray ny aty amin'ny afovoatany, 9 ka hatramin'ny 7 ny morotsiraka atsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy, mahatratra 30 ny ambony indrindra dia Imahajanga sy Antsohihy izay. Faranantsika kosa ary toetry ny andro izay ho an'ny alarobia mbola mibalika masoandro aty andrefana manontolo indrindrandrindra, somary anorana malefaka aloha zany amin'ny ankapobeny aty amin'iny morotsiraky ny Taolagnaro sy atsimo atsinanana, Vatovahafidivinany ny faritra atsinanana iny, torak'izany koa moa zany manodididina ny antalaha sy morotsiraky analanjirofo iny, somary mandraondraona ny ilana atsinanan'ny afovoatany ary mety arahana herika izy aty amin'iny ilatsinanan'ny aloatra mangoro aty. Mikasika ny vinan'ny maripana raha ho an'ny larobia dia manodididina ny 12 ka hatramin'ny 13 indray aloha ny aty amin'ny faritra voatany, 14 sy 15 eo ny aty morotsiraka atsinanana, nidina kely zany izay maripana izay. Raha toa ka 20 ka hatramin'ny 30 aty andrefan'ny nosy aty ny mafana indrindra dia mbola Imahajanga hatrany 12 degré celsius. Dia izay indray ny masaka natolotra antsika makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.